Miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Androany antsika manomy resaka mahakasika ny fanahy masina ihany fa hoe ny zavatra izay antsika tao amin'ny faramantsy mikasika ileo ahoana andraisana batisa ny fanahy masina. Dia tena hoe zavatra tena faran'izay zava-dehibe mihitsy koa zany mila hainao. Dia rehetra hoe fanandray anao dia tena hoe fifaliana be mihitsy mantsy zany hoe nandray batisa ny fanahy masina dia manomboka manana an'ilay fomba fiarahana amin'Andriamanitra hafa mihitsy indray. Fa rehetra tsy nandray nisy fotoana zao na dia tamin'ny ohatran'izany tamin'ny voalohany. Dia averen'ny vakiana foana ilay ten'Andriamanitra tao amin'ny liko teo. Liko toko fa 1:10. Dia vakio dia mivavaha fa ny dikan'izany mantsy hoe rehetra hoe mbola tsy mety le izy dia mety hoe tsy resy lahatra ianao na hoe noho ny zavatra ninonao taloha dia sarotra aminao le izy. Dia vakio ny ten'Andriamanitra dia mivavaka mangataka amin'Andriamanitra hoe tsy mety azoko mihitsy le izy, tsy haiko hoe inona ny olana. Dia manohiza foana dia zava-dehibe mihitsy mantsy hoe tsika mino. Dia rehetra tena fanino ianao ohatra hoe andray batisa ny fanahy masina fa izy mbola tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra dia mety hoe manohy mivavaka foana dia raha tena nino ianao dia misaotra an'Andriamanitra hoe efa nandray batisa ny fanahy masina, efa nomen'Andriamanitra anao ny fanahy masina dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ho azy foana ianao rehefa misy fotoana. Dia moa zavatra azontsika atao koa tena hoe mianatra hoe midera an'Andriamanitra fotsiny dia miandry an'izany mino an'izany hoe teny amin'ny fiteny tsy fantatra zany marina. Dia zavatra jerentsika androany mantsy mahakasika an'izay fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izay fotsiny mihitsy. Korintiana voalohany toko 4:10 Dia izaho mitady fitiavana nefa maniry fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny amin'any. Dia eto mantsy ten'Andriamanitra manomboka mampafantatra an'izany hoe misy zava-panahy, misy fanomezana avy amin'ny fanahy, misy zavatra ao amin'ny fanahy, zavatra fatao amin'ny fanahy dia indrindra mantsy hoy izy hoe ny amin'any. Dia eto mantsy ten'Andriamanitra mampitany hoe faminaniana sy fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ao am-piangonana. Raha ohatra zany tsika ao am-piangonana dia amin'ny ankapobeny mantsy izy ny ten'Andriamanitra tenena hoe raha ao am-piangonana dia aleo maminany toy izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Fa izy ao anatin'ny zava-pitahana zany nefa dia manazava ny ten'Andriamanitra hoe inona ny atao hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia inona ny ilana anazy, inona ny tombontsoa azo avy amin'ilay izy. Andininy faharoa fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra fa amin'ny fanahy mitenena zava-miafina ka tsy misy olona malala. Ny ten'Andriamanitra mantsy zany mampitaha ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny faminaniana. Fa ny zavatra tiantsika jerena amin'izao ten'Andriamanitra zao hoe mahakasika ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny dia hoe inona ny tombontsoa amin'ilay izy. Dia hoy izy voalohany hoy izy izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra. Za mantsy mahatonga anazy lasa hoe antsoina hoe vavaka satria miteny amin'Andriamanitra. Dia rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mantsy zany tsika hoy izy ny ten'Andriamanitra dia hoe tsy miresaka amin'olona, tsy hoe miresaka amin'olona. Dia tsisy idiran'ilay olona na dia tsy mahafinaritra anazy ary ny zavatra tenentsika na hoe tsy mahafinaritra anazy mahita antsika manao izy dia tsy misy idirany. Fa tsy hoe amin'ny fanahy. Fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra mantsy zany izy mivavantsika no miteny, ito vavantsika hita maso ito. Fa tsy ao ilay zavatra tena mitranga fa any amin'ny fanahy hozy izy. Dia tsika miteny zava-miafina ka tsy misy olona malala. Dia za mihitsy mantsy ny anton'ilay izy voalohany hoe mivavaka zany tsika na miresaka amin'Andriamanitra fa mivavaka mystera na hoe zavatra tsisy mpafantatra mihitsy amin'Andriamanitra. Dia tsy fantatry ny olona mihitsy, tsisy olona malala mihitsy na iza na dia ny tenantsika ary. Dia ilay izy mantsy zany tsy midika hoe satria tsy fantatritsika dia hoe tsy ilaina fa ao amin'ny fanahy hozy izy. Dia any amin'ny fanahy mantsy misy zavatra betsaka be. Any amin'ny fanahy tsika ohatra zany tsika natao batisa tao amin'ny Jesosy, natsofoka tao amin'ny Jesosy, nampiraisina tamin'ny fahafatesana Jesosy zany sy ny fitsanganana. Tsika hoe nateraka indray rehefa nino an Jesosy. Any amin'ny fanahy daholo zany rehetra zany mitranga. Dia dikan'izany mantsy zany any amin'ny fanahy ny tena misy zavatra betsaka ary ho an'ny kristianina. Dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny fanahy tsika hozy izy. Rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia miresaka amin'Andriamanitra tsika any amin'ny fanahy. Fa miteny zava-miafina na hoe mistery. Dia amin'ny andininy fahatelo izy miresaka mahakasika ny faminaniana. Hoe fanimpaminany mantsy zany hozy izy hoe ny olona maminany miteny amin'olona na hoe ho famparisoana sy fampirisina ary fampiononana. Hoe ny faminaniana mantsy zany hoe miteny amin'olona ny vadiko fa ny tantaraiko mantsy zany hoe vadiko naminany taminahy ohatra dia niteny zavatra taminahy ho anahy. Fa izy raha hoe za te hiteny zavatra amin'ny fanahy, te fantatra zavatra amin'ny fanahy mahakasika anahy ihany. Dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia miresaka amin'Andriamanitra any amin'ny fanahy zavatra tsisy mahafantatra mihitsy nefa zavatra faran'izay zava-dehibe mihitsy. Andininy fahaefatra izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Fa izay maminany kosa mampandroso fiangonana. Dia eto mantsy zany mahasamihafa ny hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy maminany. Fa hoy izy hoe izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hoy izy mampandroso na hoe mampiorina ny tenany. Zany mihitsy ny zavatra ilain'ny kristianina. Misy fotoana zao ny olona mandeha mivezivezy ihany mitady olona hampahery, mitady olona hampandroso. Fa hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe misy vahaolana akaiky be mihitsy ary hoy izy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny ianao dia mampahery ny tenanao, mampandroso ny tenanao ihany. Dia misy ten'Andriamanitra anankiray mitovy an'iny mihitsy koa ary any amin'ny Joda dia andininy 20.
hoe fa ianareo kosa ry malala ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavao amin'ny fanahy masina. Dia mitovy ihany izy niteny teo hoe izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ozy izy dia miresaka amin'Andriamanitra, izany mahatonga anazy hoe mivavaka. Fa ao amin'ny fanahy izy no miteny zava-miafina dia ozy izy hoe mampandroso ny tenany ihany. Dia mitovy ihany ny tenen'ny Joda hoe mivavaka amin'ny fanahy masina antsika dia mampandroso ny tenantsika amin'ny finoantsika masina indrindra, na hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra antsika dia miteny mistery amin'Andriamanitra, na hoe mivavaka miresaka amin'Andriamanitra any amin'ny fanahy dia mampandroso ny tenantsika ihany. Dia 5 Paoly manoratra ihany mantsy hoe tiako raha samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra. Nefa leo aminany fa izay maminany lehibe no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra raha tsy mandika teny koa izy azahoan'ny fiangonana fampandrosoana. Dia eto mantsy zany miresaka leo ao am-piangonana hoe raha ao am-piangonana ozy izy dia tsy dia ilaina zany ohatra hoe misy olona any am-piangonana dia mitsangana any aloha dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny eo lavabe eo. Tsy dia misy mahasoa an'izany, tsy dia ilaina zany any am-piangonana. Fa izy tsy midika zany hoe satria tsy ilaina any am-piangonana dia hoe lasa tsy ilaina koa aty amintsika. Fa ilayntsika manokana ozy satria mampandroso ny tenantsika ihany. Dia ve mantsy izy manazava le resaka andresantsika teo ihany hoe nefa rahalahy raha makeo aminareo aoka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona ny soa vitako aminareo amin'izany? Raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana no hitenenako aminareo? Ary ny zavatra tsy mananaina na sodina na lokanga. Dia mantsy izy manazava hoe raha ao am-piangonana dia mila miteny amin'ny fiteny azon'olona antsika dia nazantsika maminany. Na antsika miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia misy mandika ozy izy. Dia zany mantsy mbola zany ihany eo amin'ny 9 dia ny 9 dia ve amin'ny 9 mantsy le ten'Andriamanitra malaza be ary toy izany koa ianareo raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay mpandroso ny fiangonana ny tadiavo indrindra. Dia ozy izy mantsy izy hoe raha maniry zava-panahy nareo izy raha hoe te handray anjara te hampahery olona any amin'ny fanahy dia maniry hoe aminany. Dia dikan'izany mantsy zany ohatra any am-piangonana antsika dia mianatra mihaino ny fanahy masina hoe aminany hiteny zavatra amin'olo-kafa fa teny azony. Ohatra koa zao raha miteny gasy ohatra raha any am-piangonana ohatra hoe any Madagasikara dia miteny gasy tsika maminany. Raha ohatra any am-piangonana ohatra hoe aty Afrique du Sud dia miteny anglais maminany. Dia zany mantsy zany le izy fa hoe any am-piangonana zany tsika mila maniry hoe aminany. Fa raha aty an-trano amintsika manokana dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra antsika fa tsy afaka maminany amin'ny tenantsika ihany. Fa amin'inona tsy natao antsika fa natao amin'ny fiangonana. Dia ve izy miteny ihany hoe koa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra angataka mba hay andika teny koa. Raha ny am-piangonana dia ny zavatra tenenin'ny Paoly indray hoe raha ny am-piangonana nefa ozy izy ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra antsika dia afaka mivavaka antsika hoe hay andika n'iny fitentsika amin'ny fiteny tsy fantatra iny dia amin'izay mampahery ny hafa koa le izy. Amin'ny 4 fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany ny mivavaka fa ny saiko tsy mahavanona. Dia ozy izy mantsy izy hoe rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra antsika ozy izy dia ny fanahintsika le nateraka Andriamanitra iny. Jesosy ny teny izany tany amin'ny Jaona 7:9 izay teraka nofo dia nofo ary izay teraka ny fanahy dia fanahy. Dia ozy izy hoe rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra antsika ozy izy dia iny fanahy nateraka Andriamanitra iny satria Andriamanitra dia fanahy dia izay teraka Andriamanitra dia fanahy. Dia iny mihitsy ozy izy no mivavaka le fanahy le forona atao amin'Andriamanitra araka Jesosy ozy izy tsika mivakitsika izay tamin'ny Efesiana 4 dia 4:20. Ozy izy hoe ary mba ho tafianareo ny toetra na hoe olona. Ary ambany hoe dia miteny hoe olona vaovao. Iny le olona vaovao iny le fanahy satria izay teraka ny fanahy dia fanahy iny le fanahintsika le olona vaovao izay noforona araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy fahamasina momba ny fahamarinana. Dia iny le fanahintsika vaovao na le olona vaovao le foron'Andriamanitra araka ny fahitsiana na hoe tamin'ny fahamarinana tena fahamarinana sy tonga dia foron'Andriamanitra tonga dia masina iny. Iny le mivavaka rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra antsika. Fa ny saiko tsy mahavanona ozy izy na dikan'izany mantsy hoe tsy azo ny saintsika le izy. Dia izany mantsy ny antony mahatonga leo amin'ny 7 hoe mangataka mahay mandika teny tsika rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'izay azo ny saintsika. Dia ozy izy amin'ny 9 zao zany ozy izy Paoly ahoana ary noho izy na hoe inona zany tokony atao. Dia izany mihitsy mantsy ny anisany ohatra hoe izy fanresantsika kely teny zany fa ohatra hoe mipetraka ao an-tsainao mihitsy zany fanontaniana zany. Hoe inona zany ny atao tokony hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany asa ahoana. Dia ozy izy hoe sady hivavaka am-panahy aho ny hivavaka an-tsaina koa sady hiram-panahy aho ny hira-an-tsaina koa. Dikan'izany hoe sady hivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra ozy izy Paoly dia sady mivavaka amin'ny fiteny fantatra. Dikan'izany izy roa samy ilaina daholo dia tsy afaka mandeha ila amin'ireo tsika mieritreritra zany ohatra hoe za tsy hivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra mihitsy fa za hivavaka amin'ny teny gasy foana ohatra raha gasy sika. Fa izy roa sady mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra ozy izy Paoly dia aveo mivavaka amin'ny fiteny haiko ihany. Dia raha zany koa ny hira sady mihira amin'ny fiteny tsy fantatra ozy izy Paoly na hoe mihira am-panahy no hira ao an-tsaina koa. Dia le fiteny tsy fantatra mantsy zany le any amin'ny fanahy dia le fiteny fantatra le ty amin'saintsika. Dia afaka manao an'izany tsika afaka mihira amin'ny fiteny tsy fantatra. Matetika mantsy tsika ohatra hoe mivavaka any amin'ny fiangonana ohatra hoe fiangonana tranainy dia ohatra hoe tsy dia mahazo manao zavatra be zany ohatra rehefa anaty fotoana fiderahana.
fa raha mivavaka any am'le fiangonana le voaingana reny zao tsika de mahita an'izany hoe ohatra hoe mandefa hira mahazo mandefa hira de mahazo manao zay tiana atao daholo mahazo mitsangana de mahazo mitefatefaka de mahazo mihirahira ohatra hoe ny sasany mihira am'teny gasy de tsika eny tenany iny afaka mihira amin'ny fiteny tsy fantatra kely. De zany mantsy ny tenen'ny ten'Andriamanitra de zany ny fiainana kristiana, zany ny atao hoe fiainam-bavaka kristiana. Sady mivavaka amin'ny fiteny gasy tsika le fiteny antsika iny, de sady mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. De ohatra zany koa ny hira, sady mihira amin'ny fiteny gasy tsika ohatra na amin'ny teny frantsay na zay teny antsika, de sady mihira amin'ny fiteny tsy fantatra. Zany anankiroa zany miaraka no mandrafitra ny fiainam-bavaka kristiana. De zany mandrafitra ny fiainantsika rehefa mivavaka izay anankiroa zay. Andininy fahaenina folo. Fa raha misaotra mpanahy fotsiny ihany ianao, ataon'izay tsy mahay ahoana no nao amen raha misaotra ianao, satria tsy mahalala izay lazainao izy. Dia mantsy ilay resaka ao am-piangonana teo ihany hoe raha ny am-piangonana dia na dia misaotra any am-pifanary isika dia tsy mahasoa ny hafa satria tsy fantany dia tsy miteny izy hoe amen. Fa ianao dia misaotra tsara ihany nefa ny hafa tsy mba hampandrosoany. Fa hozy izy hoe nefa rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra antsika hozy izy dia misaotra tsara mihitsy. Dia zany mihitsy ny mahatonga zany hoe fiainam-bavaka dia anankiroa, izy roa mitambatra, hoe sady mivavaka amin'ny fiteny fantatra antsika na amin'ny fiteny gasy na amin'ny fiteny frantsay na zay teny tiantsika izay mahafinaritra antsika hoe amin'ny fifandraisantsika sy Andriamanitra. Fa sady mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra antsika, ny fanahintsika velantsika mivavaka dia velantsika hoe misaotra tsara izy dia velantsika miteny mystera izy miresaka amin'Andriamanitra. Andininy fahavalo folo Paoly amin'izay manoratra hoe misaotra an'Andriamanitra fa mifiteny amin'ny fiteny tsy fantatra noho ianareo rehetra. Dia dika zany mantsy zany raha Paoly ohatra raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ny olona rehetra tany Korinto, mety hoe mihoatra noho tsika rehetra mihitsy koa ary zany. Nefa izy tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra any am-piangonana. Dia fantaniana mantsy hoe aiza zany Paoly miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Rehefa tsy any am-piangonana fa rehefa izy rery. Dia zany mihitsy ny teneny hoe nefa ao am-piangonana dia aleoko manao teny dimy fantatra ny saiko mba hampianarako ny sasany. Toy izay anao teny indray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Dia zany mantsy zany zao mahatonga na ohatra hoe rehefa mampianatra dia miteny amin'ny teny gasy fa tsy hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra eto. Satria tsy mahasoa zany raha amin'izao hoe zavatra ataontsika izao hoe hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra indray ohatra mampianatra ten'Andriamanitra dia vao may tsisy mifankahazo. Dikan'izany zany hoe misy toerana fanaovana lesy hoe raha ny am-piangonana dia sady miteny amin'ny fiteny tsy fantatra antsika raha ohatra ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia aveo miteny amin'ny teny le haintsika na hoe inona ny dika le zavatra nitenentsika tamin'ny teny tsy fantatra teo. Dia amin'izay ny hafa koa manao amen ozy izy na hoe amin'izay ny hafa koa lasa mpandrosoana. Taloha zany eritreritra zany mihitsy hoe secte zany hoe rehefa misy miteny zany ohatra ny aloha dia miteny ety ambany hoe amen. Ka misy an'izany mihitsy ao am-baiboly. Dia amin'ny andininy fahasivy amby telopolo koa amin'izany rahalahiko maniry fatratra ny aminany ary aza mandrara tsy teny amin'ny fiteny tsy fantatra. Kanefa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny fahendrena sy filaminana. Dia eto mantsy zany baiboly miteny izany hoe maniry fatratra izy ny aminany nefa any am-piangonana ary zany. Fa izy aza mandrara amin'ny fiteny tsy fantatra fa hoe toromarika nataon'i Paoly fotsiny hoe na any am-piangonana ary ianao dia afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha ohatra ka hoe misy hafa mandika teny, misy hafa miteny ilay zavatra, mety hoe hevitry ilay zavatra teneninao teo amin'ny fiteny gasy ohatra. Dia zany rehetra zany mantsy amin'ny finoana. Fa izy hoe mahafantatra fotsiny antsika hoe zany sitrapon'Andriamanitra. Dia izy mantsy ohatra ny hoe zavatra zava-dehibe mihitsy satria ny ankabeazan'olona ohatra ny hoe zavatra fombafomba zany zao izay taloha. Tany am-piangonana tsisy ny resaka zany hoe misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany mihitsy. Dia tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany mazava ho azy satria tsy fantatra koa hoe nisy an'izany. Tena zava-dehibe mihitsy tia toe-tsaina tena mila anarana kristiana. Hoe tsika tsy manaraka olona, tsy manaraka fiangonana fa manaraka an'Andriamanitra. Dia rehetra ny baiboly miteny hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona, rehetra ny baiboly miteny ohatra ilay nitenen'i Paoly teo hoe inona zany ny atao, inona ny atao fiainam-bavaka kristiana. Dia hozy izy hoe sady mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra hozy izy na hoe sady mivavaka amin'ny fanahy aho, mivavaka amin'ny saina na hoe mivavaka amin'ny fiteny haiko, sady mihira amin'ny fanahy na hoe mihira amin'ny fiteny tsy fantatra, no mihira amin'ny saina na hoe mihira amin'ny fiteny haiko. Dia zany tenen'ny ten'Andriamanitra. Dia toy ilay fandraisantsika tamin'ny farany ihany. Hoe mila maneritry tena antsika dia mila mahafantatra hoe tsy tsika ny namorona famonjena. Tsy tsika ny hoe namorona hoe izao ny atao dia izao tsy atao fa Andriamanitra no nandefan'i Jesosy dia izany ny teneny hoe izao ny ataontsika hozy izy rehefa te hifandray aminah nareo. Dia izao ny fomba famonjena. Dia mitovy an'izany mihitsy izao ny famonjena. Andriamanitra ny teny izany hoe fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana ilay izy ohatra. Dia izay ihany ny fomba azahoana lasa voavonjy na dia miezaka be ohatry ny ahoana eo ary ianao dia tsy mety voavonjy mihitsy raha tsy mandray an'i Jesosy. Dia zany koa mantsy ny fiainana manaraka miaraka amin'ny Fanahy Masina. Baiboly miteny izany hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo. Dia zany ny fomba azahoantsika hery.
de mila miatra zany mihitsy ny kristianina hoe tsy mamoromorona zavatra tsy nataon'Andriamanitra, tsy mamoromorona zavatra tsy nitenenin'Andriamanitra, fa rehefa Andriamanitra niteny hoe zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de mampahery ny tenany. De rehefa te hampahery ny tenantsika de zany ny atao. De ohatran'izany zao ohatra hoe manao zavatra sarotra atsika de ny fiainana mihitsy matsy mafy. Rehefa nandray an'i Jesosy tsika de tsy maintsy tsapain'ny fiainana foana. Misy favaly tsika eto, misy an'izany devoly zany favaly de tsy metraka atsika hoe mijanonjanona am'izao mihitsy izy. De miteny amin'ny fiteny tsy fantatra atsika mampahery ny tenantsika ihany de am'izay lasa mahery. De am'izay lasa afaka miatrika le ady milatrehana eto. De mahafantatra an'izany daholo tsika, ianao zao manana olana ao an-trano ohatra. Mahafantatra zany ianao hoe misy olana foana tsy mety mijanona, misy olana mihitsy ny fiainana, fa misy olana foana hoe olana kely ary indraindray. De miteny amin'ny fiteny tsy fantatra atsika izy ny ten'Andriamanitra voalohany hoe mampahery ny tenantsika ihany. Fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra am'izay koa tsika de miteny an'iny mystère iny fanahintsika. De miteny an'iny ten'Andriamanitra te mantsy hoe afaka mangataka ary tsika, afaka mivavaka tsika hoe ay andika teny. De dika zany mantsy zany hoe fiteny amin'ny teny tsy fantatra ny fomba mora indrindra. Ahafahantsika hoe maka le fahalalana amin'ny fanahintsika ao mivoaka makaty amin'ny saintsika ty. Jerentsika ohatra Korintiana 1:2-9. Fa izy mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy. Fa Izay manana sain'ny Kristy amin'ny teny gasy mantsy hoe Izay. Fa raha jerentsika amin'ny teny frantsay de tsy misy manavaka zany fa aussi fotsiny izy hoe or nous avons la pensée de Christ. De dikan'izany hoe ao amin'ny fanahintsika mantsy zany tsika tsy ety amin'ny saintsika ty manana zany sain'ny Kristy zany, mahafantatra zany tsika. Zany mahatonga antsika tsy hoe mbola mahavita hoe manao le zavatra nataon'i Jesosy le hita maso aty ivelany foana. Fa aussi hoe ao amin'ny fanahintsika tsika aussi izy manana zany sain'ny Kristy zany. De ny fomba mora indrindra hamohanana iny aty ivelany. De miteny amin'ny fiteny tsy fantatra atsika de aveo mangataka amin'Andriamanitra hoe mba hay andika teny na hoe azo le zavatra ty tsika ho azo. De izy mantsy zany tsy voatery hoe mangataka atsika mangataka za mivavaka mba hay an'izany teniko zany. Fa amin'ny finoana fotsiny le izy hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra atsika de mino. De rehefa mety hoe mandehandeha antsika ohatra de azo tsika eny am'izay le zavatra na misy fisainana tonga ao an-tsaintsika ao. De tena zava-dehibe mihitsy zany ny fomba mora indrindra. Zany mihitsy ny fomba voalohany indrindra hoe manomboka ianarantsika mihaino ny feon'Andriamanitra de manomboka ianarantsika hoe mahafantatra zavatra any amin'ny fanahy de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana atsika. De miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana Paoly ny tena zany hoe za aussi izy misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho nareo rehetra. Dikan'izany mantsy Paoly zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra be dehibe foana mihitsy. De mety tsy kisendrasendra mihitsy mantsy zany hoe Paoly nanana zany hoe révélation ny filazantsara na hoe nafantatra le zavatra resan'ny ten'Andriamanitra. Paoly mantsy rehefa nanoratra de miresaka any amin'le testameta taloha izy fa fantany hoe inona ny dikan'izany tena izy am'izay te amin'ny testameta vaovao. De tsy hoe kisendrasendra zany fa raha ohatra hoe Paoly nanoratra ny atsasaky ny baiboly aty amin'ny filazantsara manontolo, teny tamin'ny fiteny tsy fantatra be mihoatra noho ny olon-drehetra. De tsy afaka miala am'izany tsika, tsy hoe satria ohatra hoe mamenatra olona sady fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra koa mantsy tsy natao atao amasin'olona mihitsy ny tena izy. De afaka maka toerana mangina fotsiny tsika de ao amin'tsisy maheno miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de mampahery ny tenantsika aussi ny ten'Andriamanitra aloha voalohany fa aveo miteny an'izany mystère zany. Mety misy zavatra zany hoe resansika amin'Andriamanitra ohatra zavatra entintsika mivavaka tsy fantatsika kory hoe isy an'izany hitranga. Baiboly niteny tany amin'le Jaona teo hoe Fanahy Masina aussi izy hampafantatra atsika zavatra ho avy. Jaona 4:7 fa raha tonga ny fanahy fahamarinana de izy no hitara-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa zay ho reny de ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo. De zany de raha ohatra hoe mivavaka amin'ny fanahintsika de misy ifandraisany amin'izany zavatra atao amin'ny Fanahy Masina zany le izy. Fanahintsika sy Fanahy Masina mantsy miaraka ihany. Baiboly ny teny le fanvakintsika tany amin'ny Korintiana 1:1-7. Hoe fa izay miray amin'ny tompo kosa de fanahy iray aminy ihany. De dika zany mantsy zany rehefa aoriana leo tsika mandray batisa Fanahy Masina iny aloha zava-dehibe mihitsy tsy maintsy atao. De rehefa mandray an'iny mantsika de matetika tena matetika be mihitsy lasa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ho azy. Zany tamin'ny ohatra de zay olona fantatra mitovitovy an'izany daholo. Izy tsika afaka misafidy hoe hiteny na tsy hiteny fa vavantsika mandeha ho azy. Fa rehefa aorianan'iny am'izay de tsika am'izay mianatra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fananina amin'ny finoana, tsy hoe mandeha ho azy son'le izy fa tsika mianatra amin'ny finoana de mandra-pahazatra tsika izy amin'ny voalohany mety hoe sadaikatra anao mety hoe hafahafa le izy fa mila mizatra ohatra ny olona miteny tsotra ihany. Mizanako zao mbola kely izy de hoe te hinoana izy de nainay ozy izy fantany hoe misy an'izany teny zany fa tsy hainy miteny le izy de sadaikatra ny vavany de izy mantsy ohatran'izany ihany. Fa rehefa mianatra foana antsika mizatra foana de farany de lasa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra mazava tsara, misosa tsara. De aveo ohatran'izany koa ny hira, mianatra zany tsika hoe manomboka mianatra mihira amin'ny fiteny tsy fantatra tsikelikely.
dia izany sitrapon'Andriamanitra amintsika dia izany ny fomba hoe hampaherezan'Andriamanitra amintsika. Ny kristiana tsy voatery hoe hitotototo any amin'olona foana hitady olona hampahery isan'andro, fa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra antsika dia manomboka mahafantatra zavatra kely eo amin'ny saintsika ao, manomboka misy an'izany hoe afaka mahazo an'ilay zavatra tenentsika izany tsika dia me mahazo zavatra dia me mahery foana. Hoy izy Jesosy amin'ny Jaona 4:15-20 hoe tsy hamelanareo kamboty aho akaty aminareo aho. Dia Jesosy nampanantena izany hoe tsy hamelantsika kamboty na hoe tsy hamelantsika tsisy namana na hoe tsisy mpià, fa izy ny fomba fampaherezan'Andriamanitra antsika anatin'izany mihitsy hoe tsika mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Dia rehetra tsy manao zaman zany tsika dia lasa matsapa ohatrany hoe tsisy fanahy masina mampahery, ohatra lasa matsapa zany hoe ohatrany hoe navelan'i Jesosy kamboty, fa tsy zany le izy fa misy anjara antsika dia hoe mila mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra antsika amin'ny finoana, atao amin'ny finoana. Dia zany mihitsy ny fiainana kristiana, Andriamanitra nampanantena fa tsika mila manao an'ilay izy amin'ny finoana. Zany zao ny tenen'ny Romana 5:2. Hoy izy hoe tamin'ny alalan'ny koa no efa nazahoantsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'ny fahasoavana izay toerantsika izao. Hoy izy hoe amin'ny finoana hoy izy ny azahoantsika fanantonana mantsy hoy izy amin'ny teny gasy fa raha jerentsika amin'ny teny frantsay dia miresaka hoe accès. Hoy izy hoe à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Dia dikan'izany mantsy amin'ny alalan'ny finoana ny idirantsika amin'ny zavatra izay nomen'Andriamanitra na hoe izay famatsiana nomen'Andriamanitra antsika. Dia tafiditra ao anatin'izany fampaherezana, tafiditra ao anatin'izany ilay tenen'i Jesosy hoe fanahy masina mpampahery. Dia fanahy masina zany mampahery antsika fa mila mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra antsika amin'ny finoana. Dia iny idirantsika amin'ilay fahasoavana mahatonga ilay hoe lasa mampahery antsika amin'izay ny fanahy masina. Dia ilay izy mantsy misy fomba hafa iresana amin'Andriamanitra mazava ho azy fa hoe zany mihitsy ny zavatra mora indrindra sady azonao atao foana isaky ny mazoto. Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana ianao na oviana. Dia mampandroso ny tenanao foana, afaka mihira amin'ny fiteny tsy fantatra foana ianao na oviana. Dia izay mantsy zany ten'Andriamanitra vakintsika androany fa hoe tena mila zavatra azontsika be mihitsy zany dia mila manana izany fisainana fanetretena zany sika hoe raha zao ny tenenin'ny Baiboly dia mino aho. Dia izay tsy mino dia anazy ihany zany tsisy idirako fa za mino satria za zanak'Andriamanitra, za novidian'Andriamanitra tamin'i Jesosy dia mihaino izay tenen'i Jesosy aho. Dia rehetra tsy mino za mantsy ianao mazava ho azy dia mila mibebaka. Dia miresaka tsotra amin'Andriamanitra fotsiny hoe hitako tao amin'ny teninao fa kay sitraponao za hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Dia mandray an'izany sika hoe raisiko amin'ny finoana zany androany dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'izay. Dia izay ny tenin'Andriamanitra vakintsika androany. Dia izay koa ny resantsika mahakasika ny fanahy masina amin'ity vidéo zao ity fa hoe tiako mantsy zavatra natao hoe le zavatra fototra fotsiny fa ny ten'Andriamanitra mbola miresaka mahakasika ny fanahy masina be dia be. Ny ten'Andriamanitra zao miresaka mahakasika ny hoe fanomezana avy amin'ny fanahy masina any amin'ny Korintiana 2:12, any amin'ny Galatiana 5:5. Ten'Andriamanitra miresaka hoe vokatry ny fanahy, izay zavatra mbola tsy afaka hoe jerentsika zao fa izay zavatra fohifohy izay fotsiny aloha ny jerentsika dia mba ahafahantsika fotsiny hoe manomboka mianatra hoe miaina miaraka amin'ny fanahy masina dia manao zavatra ao amin'ny fanahy. Satria tianao ao fa zanaka malalanao, satria